Mpanjaka Vavin'Ambohijavona nosoratany RCS ny rena nofy oloravaka lairako toarso ary vony no anome aina ny tantara. Ory iloano kiala ilo kely a. Eny a, sendra ilay fomba avy antitra de tindray koa le toerana sy miova mihitsy. Ala mikitroka sarizavina ahenona korinan-drano misasasasany hoany sy miala fa eo foana koa feona bodisy forondolo mively amponga sy mireakoraka mampioron-koditra. Fa aiza ry de iza zany izany vavy antitra tsy mitsaha manonona ny anarako izany. Kiala ilo kely a, efa vonona be retsindriko a, efa ho tonga nge ho andro fotoana e. Fa fotoana inona foana nefa izany lazainao azy zany e? De iza koa ianao? De aiza? Fa maninona ny samy fanapitavaniko? Inona ny ilanao a? Efa hoe mbola ahita ho andriko fakalama fotsiny. Aza taitra. Fa raha tena tsy andro rivotra ony le fotoana de sambotra toro. Izy no mahalala ny ahatro izao rehetra zao. Eloana kely io. Poza am'izay mandeha mianatra rehefa efa maraina ny andro e. Efa minenana maraina anie zaho e. Ho avy eo. Eloana, tsy mikasika ny sosoa eo andoviany mihitsy ny novavy fa za ihany ny ataony matipanjana amin'reto mahazo boleta tsy menatry ny divotra reto. Eloana, otareo angendry ity e. Tata, fa tena tsy mahalala ninena momba le resaka fahakimaliny mihitsy veo hainao io e. Odianareo mitapy foana ny olona isak'izay miresaka aminareo. Eloana, tsy efa niresaka mahakasika an'izany moa tsika mianaka. Tsy fantatro azany zavatra lazainao zany. Mba marina e. Nefa de mbola verina amiko foana ihany ny fanontanianao. Mino ianao? Eny e, tsy fantatro zany raha telomasinao zany fa haniny ihany. Eny ariko. Aleo moa de atao an'izany rehefa izay mivaly mba hitanareo amalinà. Sady ianao koa ngefa tenenina foana amin'ity fatipatin'orona tsaranao ty fa tsy laitra mihitsy e. Zay indray le feo a. Maninona? Fa hono aloha e. Nanomboka oviana moa zany any ty mijery orana tsara mampioro-koditra. De nanomboka oviana ny nanofy ratsotra an'io. Asa, iza moa malala fa nita masoko ny any ambarako. Foka fa rariva indray miona ka. Ianareo izany foana isaky mbaliana tia matatra ny ataondre nofy hafahafa reny a. Ora fotsy a? Tsy mifantoka mihitsy ngenareo izany. Mba hamohay machine calcul ihany aloha. Indrindra hoe miresaka amiko e. Azafady akiko ohatrany somary variana. Dray ho ary lala. Fa aza ninona mihitsy kely vavy ty e. Tsy reo ange fa namboky vakindry aza mitsongoloka e. Anga? Masina. Tena ampidino ety tany mihitsy no sendry ity ka. Aza vela mitsingevana eny ambonin-drano any intsony. Lany andro fotsiny verangamaka ty amin'ny trano ty sika raha ohatry zao foana. Anao fa miarena andesina sy fanazara-tena amin'ny karazam-pampiasana angerikala ny nalehantsika ty e. Tena azafady ekia. Tsy haiko fa lasany amin'iny toerana iny sy le vavy antitra iny foana ny saiko.
Mandreraka koa raha papan'ilay tsy mety milaza amiko ninninona. Mety indray mihitsy ho azy nefa dia sy matahotra mpamsa loatra amintsika ilay tratrariva aty amin'ny biblioteka foana. Sy moramora koa ngerikely ny famaky vakiana hinan-janahary iny isaky ilay tsika hariva tsy mahita bus ireny intsony. Dia mety ho izany tokoa ve hozy izy ndre? Tena sura fa mety izay mihitsy ny antony io. Dia amin'izay aloha hiara-ketrehany ty matrisy tika. Izay nampatsika mivalida sy ana semestra mihitsy akory izany raha telo maso indry izany. Allô? Allô? Fa iza ihany e? Efa aty an-dalana aho taraiky tany amin'ny cyber izay rehefa avy any amin'ny biblioteka dia tsy nahazo bus intsony. Izay nandalo rehetra nefa efa feno hipoka avokoa. Dia ndry sisa miaraka any? Za sy alioko. Ay ve. Alefa ho tsenay koa nareo miravavy. Ka efa eto an-janahary izay fa aza maka aty intsony e. Efa an-dalana io. Henary izay ataonareo any fetapo amin'izay fotsiny aloha ilay apelina sao dia misy mpanendaka matsikaritra aty izay. Eny ary. Iloana. Ahoana kia? Izay rendringa io olona mpisaridina be ho alohantsika io e. Izany. Io. Ndraso aloha eo averiko ampidirana anatiko tapo ty telefonako ty. Aiza? Trekako. Ialemo a. Tsy toy miverika ala izany mpamosavy izany. Jereo ndriange. Misarakorako be manakona ny tavany ny volo ny vonto menaka be mivatany. Tena tsy mahetsikarika alany ty a. Tena marina. Tena vaotra ny lohaloko izany. Ka izany indray nefa mahagaga fa ohatra ny tsy matahotra ny tsy maninona. Mamikiraka dia andao andro sy miadana. Ka efa hoe tsy afaka mikisaka ho any tongotro fa ndry tsy lazana izany e. Tena ohatra ny volo be mihitsiny. Ny lohako ary izany tena misavoritaka be. Arina ary kely ty ataony. Eno a. Toa somary aingangely ny volo manandrify ny ilamasony dia mitsika amin'ny fisika mampivarahontsana be ty izy. Dia rehefa izay indray dia ino fa tamin'ny manantona antsika niondrika nanoloana dia nanoroka ny lohatongotro sy nanosy menaka azy tamin'ilay menaka namonto ny vantany. Izay ry Loana, afanetsika ihany andao amin'izay tsika hiala teto malaky ka. Tena hafahafa sa zavatra hita amin'ny masoko izao. Tena marina e. Tena tsy te hijanona maharitra intsony fa sao dia miova hevitra io. Ka andao ary malakilaky indry. Iloana. Io indray fa manomboka ilay fihetsiny masorina. Mamikitra ny sotrony sy ny manapahipahiky izany amin'ny latabatra izy ny fidirika mafy akoho. Tena marina raha naiko miraito tsony to a. Fa misy inona rilo a. Tena tsy azoko mihitsy ho fihetsika izao a. Tena mbola tianao fanina ihany izy dada. Tena tsy manam-panazavana omena mihitsy ve ianao amin'ny zavatra rehetra ny tantaraiko anao izay? Ka inona ary ny fanazavana andrasanao avy amiko sa heverinao fa tompony namotika amin'izao zava-manjoanao izao a? Enoko teny enoko izany. Mila fanazavana avy aminao Ka tsy ananako ny zavatra takianao e. Tsy mpaminany ianao mbiasa fa raha izay mba nanoko sikidy kely mba namatarako ny zavatra tianao fantarina. Sova mandry. Dada wa? Iloana
kely orikala iloana mivoaza rehetra atomotra ny fotoana mivoaza hoa kay mama marary be izany lohako izany tena mavesatra be mihitsy tiako fa ahoana koa reto roby fampiakarana sy voaly miloko mainty anaovako reto sy ireo fa naty fehezan-drozy akaiko tiako asa dia mbola miloko mainty ihany nefa dia sy rozy artifisialy fa natoraly mihitsy fa ahoana ary izao ino izao fiondokanga mandatra sofiny izany dia aiza sa anaty fiangonana nefa sa anaty fiangonana dia nahoana ny sarina tanam-boky voky mivadika ny tasaka iry amin'ny alitara dia nahoana koa ny izany melodia mandratra sofina be izany ndremanako ato dia iza koa reto vehivavy sy lehilahy manao fitsika mampifarahontsiana sy mifitirika be reto amin'izany manao fijery ampivanana sy avia ary mena milokondra daholo ny lokona akanjo anaovandry zareo dia tanalaby sy mainty efa mirehatra ihany kory zareo tena tsy ajanony ileto tsony aka tena miorikoditra aleo taritariako ny tiropitiana mavesatra ila tsy tondra koasa fa aleo mifaravarana no tinganina aiza hoaiza ny lalana mivoaka riarinindry kosa kaika dia aloha miarina teto dia atao akatoko an-tongotra zay fatafarina relao amin'izay mandeha andriamanitro nihity tamika ilay varavarana vao tonga manona n'izany dia sany miofarako n'izany daholo koa ilay olona teo fa ahoana ary izao inona mihitsy no mahazo aty ary tanan'iza daholo kosa ny tanana mamanalabe reko mandramby azany to tanana mangatsika sady atsatra nena maty velonareo aza rojo ritina ohatran'izany velao tsy mila entonareo any ambony alitara zany neny velao velao dia tena indrisy mifata mitsangana mitovy amin'izao endrika indry izao fa manendraky ka jereo angety indry tena laly masy be mihitsy fa tsy natorindrainga indry io alaka ahoana araka io fomba toriko amin'ireny zavatra rehetra niseho ireny eny marina koa aloha izany naza tsy eo amin'ny toerandry azako sady mety mbola nanofo ratsy kosa indry taorianan'ireny trangafafa hitantsika amin'ny rahavavy ireny kinona indray ary mampiasa ny saiko dia izy tsy meratsy sy mehavalalànin'andro manalina ity ihany tsy rengy jereo indry ny tanako Andry tiako fa inona koa ity ohatry ny mamariparitra be amin'ny ratsan-tanandry ity toa ohatry ny reno eny sovaka ireny ange izy izany nanofy alina nofo tsy tiako eritreretina mihitsy nanofo fa ny fofoina tandindo no vady andefimandro rony reny olatra hitandry amin'ny ratsan-tanako ireny dia le peratra mena ny afina tsofin'ny ratsan-tanako Andriamanitro tompo fa inona daholo kisa ny zavatra lazaindry izany tena lasa mampatahotra andry ity ry lohana rasy fa ho tantaraiko andrehatra ny voalohany mihitsy ilay nofy mahazo matoky ianao ndre matoto alefa no anzay andaminana saiko
zay fa mirarandro finaritra ho anao a. Yo, mazotoa e. Tena dadany ray ty maso aty. Efa herinandro vitsivitsy sady zay ny lasa fa tsy misy fifatoana amin'izay asa ataoko tsony zaiko. Sary ny lavy ny fonction publique daholo ny tosian'olona nikarakaraiko no ny adisona nataoko vokatry ny fikorontanatsaina. Iatale mihitsy aza moa ako. Tena enjana fananezahako no adinoana aza dia mbola natamboly ny fihetsika-iloana sy ny zavatra rehetra nylazainy ho amin'ny taona maro lasa ihany ny saina maneritreritra. Mino kosa raha fotsy be fa izy vokany ny zakay mivadina anatiny anao taty Ambojavona. Na dia ny alaviran dala nefa nivezivezeny anakaty amin'ny nosony olorona mivady isaky ny mahita an'ireto haingo-tranonao afafany antokantona reto azy. Reo karandohany sy ny fitolatolana hafafa reto koa moa tsy lazaina tsony. Fa tsy mbola fantatry ilay kely ty ihany ve izy zany raha telo maso zany mbola be fanahina ihany zato izy. Iza re malala ry nenibe a. Ndraoka ho tsaoarelin'ny olona fotsiny re nilazanao miopapandreny. Asa diso mipetrapetra na ilay kely diso atezitra amin'ny masony eo tena. Ndao arao amin'izay a. Tonga dia eto le solona efa ny manotenisany. Dia azadinoana koa le tately sy vato mamy ary nitoka gasy. Masina ozy, masina ozy, masina. Eo nareo avy any faratra, ny avy any atsimo, ny avy any andrefana sy ny atsinanana. Le kitana sy raha ampitoetra ao ambony be. Ry kely lafavolo sy ny firongony. Tongava ozy fa mila nareo raha telo maso. Tongava ozy fa mila fanampianareo mpanomponareo. Ny avy any faratra, ny atsimo, ny avy andrefana sy atsinanana. Tongava ozy, tongava faingana ozy. Raha so mivady, zay ny maso fahatelo raha telo maso. Ararao anaty rano ny vatomamy sy ny tantely anaty tavoahangy nentinareo mivady. Mialohan'ny dinidinika. Zanondreniny a. Tonga dia ararao anaty rano le vatomamy nasaky nataonao aposiny zany raha raka ny tantely aty amiko. Aia. Tsara. Ka eto amin'izay ary niresakareo mivady fa mihaino anareo zay. Ka zao ary nisy tompoko. Efa 5 taona mivadiny zay mivady hitanareo zao reto. 5 taona nkiamanana nefa hatram'izao dia mbola tsy mivanginy ravany mpanaty zaza isam-baravarana ihany ny tokantranonay. Efa natao daholo nefa zay fomba niverina fahazo natao rehetra. Hatram'bitika indrindra ka hatram'goavana indrindra. Saingy ny ala-maina tony mpamositra lika hatrany e. Very maina hatrany nizaka vita. Ka zona natona andrately maso zao no any faraherinay. Efa taty ihany zay fa zona sainy niverina nitondra fanatra ao anareo zao. Fantatray ny olona nareo mivady. Fantatray koa ny olona nahatonga zany olona zany. Tsy diso safidy nareo raha nanatona anay. Zany ve tompoko? Azonao ambara aminay ve? Eny, araky ny taratra eto. Dia nasian'ny olona lahika ny vadinao. Olona mitady angalatra ny toeram-badinao izy io. Tovavy fiara-miasa aminao ihany. Ka izao no nataony. Dia mba hisarahanareo. Saingy nahery loatra moa fitiavanareo ka tsy ravan'izay akasoseranserana. Tena marina ve zany tompoko? Zany indrindra. Nefa zao a. Mora dia mora ny anasitranako n'io areti-badinao io. Saingy mialohan'izay aloha. Eny tompoko? Dia ataovy ny sorony efa nomaninareo ho pirofa vonona natanteraka izay rehetra ho lazainy aminareo nareo. Dia miomakomana koa fa ao aoriana kely dia ilaina ny toka nampitondraina telo maso anareo. Eny ary tompoko.
zahay dada misapanana isarahantsika koa tsika roa tikiko. Hitaki, tena mbola malaina be zany nisaraka amindre. Atra tika io malala. Ndao mantsy atory any aminay e. Tindro ataony dadanay iray anga ny sofiko. Ndry koa zany. Ary kalaimbe ary aloha mialohan'ny isarahantsika tanteraka e. Dia rapitso indray miona eto ohatran'ny mahazatra isika. Dia tandremo sao dia tara. Fotoana farany amin'ny fahatsika amin'ny Ravalomanana mantsy rapitso. Ofiana koa moa akiny mba hitandry tara zany a. Sary, rapitso miona. Bye indray dia bonne nuit. Rapitso indray. Enerkiry lohana kely koa. Bisous Andry. Bisous tory. Tena tsy mampino hoe vo amin'ny ora sasany arivo sao dia efa mahaizina be sahady. Kely sisa dia ireny tena nabakabaka ny lanitra ambony eny ny karipetrany ny atsarana fanaperana. Neny inona koa ilay zavatra ngeza-pen'ny helatra tampoka nanoloana teo? Dia sanondreko ny helatra ny ohatrinako an'izany indray. Fa inona izany? Vorondolo. Tena vorondolo be tsy tazako mifandrafandra maso mavomavo mampatahotra sy ambony tabapako itsy. Sanatria ve ka efa misy mpamosavy indray manodidina eto e? Tena aloha toa akatoka ny tongotra dia mialetoka. Jaiky, dia tena naterina trany ambavady mihitsy izany Andry. Kefa hoe izy mihitsy izany ny elo lalanako. Gaky. Rehefa tafiditra amin'ny vavahady izy dia ilay azo teo ampovoan'ny tokotanay avy hatrany no fonjeny. Sady mibobobo be ihany ilay kiary. Balala koa ity mahazo Andry ity ka. Raha tsy mpamosavy izany manatitra Andry any an-trano dia vorondolo. Tena efa sy tarany akamako. Marina fialamiko faza manala-baraka ka. Sady jereo fa tia amintsika sindry daholo ny masony olona atao amin'ny biblioteka. Ka marina nge izany e. Nasa koa aza manomboka misalasala amin'ny momba Andry tiako. Dia lasa Andry fa mpivoaka alina izany e. Eko. Aza miretorety eo fa voakety be amin'ity boka ity ny lohandry voagago eo. Ka nandrisy hoe ho amin'ny toerako kosa ary very lohana. Ahoana mihitsy moa kiny tsy ampaia amin'izany. Ely izany e. Lazao amin'izay ilay zavatra asiako lasaindry tamin'ny afatra miafina iny. Ka eto koa moa nisy an'izay. Andraso fa sokafako vetivety ny ordi fitondrako ary aloha. Reto. Zareo indringa reto lahatsoratry ny trangokalana ataoko capture reto e. Fa iny reto otrikala? Ka Andry nilaza tamiko indray andro iny hoe nahita sary tanam-bokivoky ny vadika. Na koa hoe reny antsointsika hoe lakroa reny. Tao amin'ilay fiangonana fahafatanaty nofindry iny. Dia maninona izany? Dia vakindringa reto lahatsoratra reto hoe misy heviny roa mantsy ho tanam-bokivoky ny vadika io. Ny anankiray midika hoe finoana ny Kristy. Satria araka ny fihevitry ilay mpanoratra ny tanam-bokivoky dia manome endrika sarim-baiboly satohana amin'ny sabatra. Ka rehefa ilay izy mivadika iny vao tena hita taratra ilay izy. Izany hoe aminy ny tanam-bokivoky izy tena mihitsy no midika ho marika satanisma. Ka ireo rehetra izay miambozina azy dia mpiray latabatra amin'ny Lucifera noho ny fanoherana ny baiboly sy ny fanindrona sabatra azy. Miray latabatra amin'ny Lucifera ilay anjelina madika an'Andriamanitra. Raha araka ny fanadihadiana moa ny mantsy dia azo tokana tsy nasiana tsy valakazo ny namasihana ny Kristy. Dia mety ho marina ve izany rehetra izany ozy izy indray? Aiza moa ny alalako an'izany e. Vokam-pikarohana ohatry ny vokam-pikarohana rehetra fotsiny novaka itsikina kia. Tsy nisy nahita an'izay tsy tany amin'ny vanim-potoana fanaovan-tsalaka tany tsika mianakaviko. Ary ilay heviny indray ary? Ilay azo fijalian'i Petera. Taloha ela be ho mantsy tena fatra-panenjika ny kristianina ny romanina. Ka anisan'ireo nampizalizaliana tamin'izany andro izany Petera. Ny amperorany Roma mihitsy no tokony andraikitra voalohany tamin'izany. Izy no namoaka didy izany. Ka rehefa ho fatsihan'izy ireo teo amin'ny azo fijalian'i Petera, araka io lahatsoratra io izany, dia nangataka mba ho avadika ny azo fijaliana mantsihana azy. Satria tsy mendrika ny ho fatsihana toy ny namantsihana ny Kristy hono izy. Dia inona ny tindry atongavana amin'izany rehetrarehetra izany ary? Ka raha ilay hevitra voalohany Andrikala ny marina. Izany hoe ilay resaka antikristy.
dia mety misy ifandraisana amin'ny asa maizina izany io manjo Andry io. Atovy matotra amin'izay koa. Marina e. Dia raha izany nefa izy dia inona mety ny ahatonga an'izany ka? Mazava tsara mantsy ny ato anatin'ny atidohako. Tsy nanandrana nanao rituel na fiantsoana fanasy ny ohatran'izany aho. Tsy mahaliana rahateo ny ohatran'izany. Ka ilay izy nge mety hoe tsy avy amin-driry lohany e, fa avy amin'ny dada sy neninareo ohatra. Avelao any izany fa makarary an-doha ka. Aleo tohizana ny revision antsika. Teza moa tsika mijanona teo. Iloana mivoaza amin'izay mirena teo fa tonga ny fotoana. Neny marary be ny lohako fa aiza dia inona indray izany vely amponga sy orakoraka manodidina izany sanatria dia tonga soa eto Ambojavona rehetra tonga soa ny zanako vavy. Ambojavona? Entoko efa ty amin'ny toerana indray feno zavona manodidina saingy ohatrany tsy mahazatra ny afikafana intsony fa efa itony joro manarika eto amin'izay ilay ny be mpameny nofoko. Mitondra arendrina izy misalotra akanjo mainty misarebareba sy efa rototrotrika misy sarotro. Mikorotandrotana sy efa fotsy sasaka ny volo. Ny ondray lava sy mavo mafy be. Ny nify mosa dia efa tokana mbola manompo mainty ihany. Oay, ary anaty fianahonana izy sasany ka feno fotaka ny akanjoko iray manontolo. Neny milentika tsikelikely fonjeo fa milentika Inona tikitaitiry le kala totomitana atoloro raiko ny sandry kofokofoka no tonoko tena fa marendrenaka tapako ny lela tena. Avelao sandroko ny lera matoty fa marary Tsereo angera tsy fofo mihitsy ilay izy fikirinao amin'reto anao maranitra be reto Akakelikerinay iletika ao anaty naonao zany tena no miantranasana makanavy eo Mamtro ny ovatampoka teo ny salovadavalianty-bavy ty tena vao maika mampiovoko reto masony diridiry be feno lalandrameny reto aleo ampanginina aloha mivava so ahitana rara eto ka otsolorana eto amin'ny fanaleny entanan'iny koa aza sanatria fa entinao aiza nefa Asa be fanontaniana le kalazavaniny tia lalany izorana so de fakiorina rehefa ho tonga no fantatry kala ihany zany olona ahoana koa reto marobe mipiritana sy mitotoinjaka eto amoron-drano mandimandana be zany avokoa ny hoditra izy mianakavy no misaondraondra ny fanevany vavy ary aza eto no anaty rano ary any mbe avelao sandroko marenina ho atena fa makatily sofina tiako fantatry tena fa androany ny andro anolorana tena eo anatria masina androany ny andro androm-biasa tena tonga ny fotoana ny fararahana sy ny ray aman-dreny tena tia aty aza rojoetona ohatr'izany ondre foloko naneny marary fonjera olona fonjeo maty masina ozy masina ozy masina
ry avy any avaratra, ry avy any atsimo, ry avy any atsinanana sandrefa, ry le rampisikitana ponina ao ambondrobe, rakely lafafolo sy ny namany, tonga amin'ny fotoana ka voriako daholo, tonga ny fimbina voandalana ho anareo. Ho alefika ao anaty rano araka ny fombafombatsika ny mahafatan'olotsotra ny kalatonako ty, ka raha mivoaka avy ao izy tia tenaiko fa ho tonga ray aminay, ho tonga mpandrova, ka metezany me azy ny hery miavaka andrandray komenareo azy, fa io ny dimy sisy lofo hitondra ny anarako manomboka eto. Masina ozy, masina, masina, masina ozy, masina. Neny, tena letika ilay sy matahotra an'Andriamanitra ty anaty rano ny lohako. Sepia. Vaovao. Tena manindra mafy izany tratrako izany. Tena sepitra. Reza, toa mbola aty amin'ilay toerana ahitako tanaty mofo malaliana ihany. Izy toa akaikito izao ilay toa nitaritaria ramatoa be iny sy nandeha teny Andry. Ary mbola mando be koa angiza ny akanjoko izany. Fa ahoana koa ary izany? Sanatria ve dia mbola manonofy ihany Aleo miala ty dia mitatako sika any an-trano aloha ny volany. Aiza ihany koa ary ty Loanany mbola tsy tonga ihany. Tamin'ny fitora tsy diso ferangany fotoananay miravavy nefa mbola tsy tonga ihany izy hatramin'izao. Ny ora nefa tefa mifitora sasany ihany. Maleriva talohan'ny sarahanay mantsy dia nifanaraka tsara izay fa ho tonga aloha satria sady mbola no famerenandesiny. Mbola hiaran-kalaza ny aniverserana tearano koa androany. Hatramin'izao nefa fiala dia mbola tsy hita ihany. Tena ohatran'ny tsy fomba mihitsy izao ka. Aleo aloha hoe andramana antsoina ihany. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Sao dia mba misy olana ary any amin'ny any sanatria ka zaho fotsiny ny domendrina iandry azy eto. Iloano! Ozy, fa ataony efitranony ataony vikarakely iny e. Efa ho 4 minitra loatra izay nainoko ny telefona naina tato ny efitrano tato izay fa mbola tsisy nandray ihany le antso hatramin'izao. Aleo rangafy dia atosika ihany aloha ty varavarana ty sao dia mba tsy nidiny avany anatiny any. Eny kiseny fa nisokatra ka. Tsy ato ariziko. Ary inona koa io zavatra mamitsaka be eo ambony varavarakely io? Tovorondolo? Izy mihitsy io. Oka. Tena io angaman'le vorona niresahany Loana iny. Le hoe nanaraka sy teny andarana sy nanenjika azy hatraty an-trano. Leo tsy konava teoriana io dia ho samborina avy hatrany. Rehefa izay dia ho ataoko amin'ny fanaovana azy. Ifanitsana kely eto sika ianao raha telo-maso Tsy avelako ho firafirainao izany ny zanako vavy-tokana. Efa inona moa izao kombato? Atoko mahita tena n'io ihany. Ola koatra ny tongotra tena elany. Sao dia hodina ohatr'izao ndraiky io ny ilany.
rehefa zay de katsanana ohatr'izao ny elatra vanana iampanarahana nikio ny elatra vy ary faranana amin'ny fanodinana ny lohan'ny tena sy ny fandidiana azy ala teo ny tantarany teny zay kio seny fa vita ka ary aho ihany fiary loany toa misy olona reko miazakazaka ny andalatsarany zany ndraso jerena iloano fandriany ve zany otry risa koa io olona manjoko miakanjo mainty be eo amin'ny farany lalatsara io manjavozavo ny endriny fa mitsikitsiky ny tao mampivarahozana be eo ihany fizy ianao iza ho ianao de ary nakaiza tamiko teo ndraso io jerena ay maty mama ay nisy nisintona be tamiko avy any fara de niakarapaka mafy tamin'ny tany ary to sy to miveriny mamonjy ny lakso io angia zany fa izao misangy ratsy amiko zao iza hoa tena mialatsiny kosa aloha ry lohana raha akaty antranonareo mihitsy ka tena tsy androko tsony fa ela loatra sady mampitaintaina fotsiny ary aleo aloha avy de atosika any ty vavahady ty fa ohatrany tsy mity de avy eo ry ambaravarany ery vao mandondona Odio! Iluana! Odie! Esse olona! fa misy olona koa ary ve ato sa tsisy aleo rangahy tonga de miditra de jerenany any efitranony any aloha Iloana, tonga ihany akindry. Fa misy nareo inona ny antondreo olona mivovoa reo tokotanina eo reo? Tena hoana koa mitazako ato avokoa ny kamaroan'ny fianakavianay. Dia inona ny ataondreo mpanao gazety sy mpitandro filaminana mamenitra anato reto? Dia maninona koa masindry mena sy bongo be ohatrany io? Iloana, resaka fa misy inona? Tena tsy azoko mihitsy ndry. aleo alongam-dry etiko any misy de Andry mahita azy satria be mantsy manazavany sany. Tena mampatahotra andro ity ralimoka. Andao arao fotsiny miezaka misisika kely fotsiny lotsika tena fenipoka loatra mantsy ny trano. Avy mandroso kia aleo aveto avela mifefy mavo sy mety napetraka mpitandro filaminana eto indriny mitazana azy. Andriamanitra dada faloziny ty hita masoko ty. Tena fa tsy rarontsoko kosa potipotika tanteraka ny vatany data. Potipotika tanteraka ny vatany data. Mitongondroa filala tsy manotosaka mivoakatra amin'ny taolan-dranjo mihitsy. Ny tanan'ireo ndray ny katsakatsanana avy eo amin'ny sorony.
Lohany moa tena odiny itodika any an-damosina ary noditilina tsy falara tamin'ny tsava-maranitra indray ny tentany noho ny avy ao. Tena mahatsiravina mihitsy akina mijery azy asa. Naza kosa ny tamin'ny vao nahita azy hoe tena nioka nandoha mihitsy. Iza loatra kiny olo tsy mba nanavita zao a. Ta inona ny antony? Tsy mba nanisy ratsy olona gaky io rakotra limo e. Ka zany mihitsy akiko. Nazary ny mba gaga koa e. Olona tena tsongon'olombolo tamin'ny antsara-pana sy fitandrona amin'ny fiarahamonina misy raha ingarator raindry. Ka zany ingeo ae. Tena tsy ataoko fitamora kosa kizao raha fantatra loatra hoe iza navita zao ka mba marina. Ka naza kosa aky tena mety mba hanampy Andry. Sa tsy nanao ninona indray mantsy zao nohatra ny ahiahin'ireo mpitandro filaminan'ireo navandosa. Ary mbola nahazo fampetsoana ho any amin'ny brahoan'zareo mihitsy angeza amina tsy navita fanadinany. Ino a? Ka za misy mantsy nahita amin'ny vatany dadadoro voalohany tato. Dia za koa nampiantso an'zareo. Soa aloha fa tsy nikitikitika ninona mihitsy mandrapatokan'zareo teo e. Mety nataondrika. Fa Iloana, nisy zavatra hafahafa be marina angeky teto e. Fa zavatra hafahafa ina kia? Ka nisy fatombondolo teo akaikin'ny dadanareo teo. Saingy efa naorin'ireo mpitandro filaminan'ireo le izy. Fa fatombondolo ahoana aloha fa tsy azoko e. Hitandry, raha araka ny faminavinako azy dia ohatrany hoe dadanareo mihitsy ny namono an'le izy. Ary ny finoana ohatry ny fomba nahafatesany io mihitsy le biby. Aza vao ihany aloha ka. Ka ny filahan'ny dadanareo ny tongony roa. Dia nikatsahany tamin'ny antsy ny helatra ny anankiroa. Ary nahodiny sy nodidimy lohan'le biby. Maninona tsara. Tena izany ho sady na le antsy namononan'le biby aza inge dia mbola hita teo e. Teo akaikiny teo koa. Saingy fanangon'ireo polisy ireo moa izany fa ireo izany no heveriny hoe atao porofo. Kotsany ihany ve kira izany namonon'le olon-dozany dada? Ie kia, tena azo eritreretina mihitsy. Satria sady lavy ny antsy iny maranitra. Fa ny fomba nanapahany tola tsorony tamin'iny koa izao no tena mety sy azoko an-tsaina mihitsy koa. Ho farafanaovantsika veloma farany an'ny tompoko larador sans en désiré ary dia asaiko ampanajana sika menakavy mba hanangana ny tanantsika kavanana. Makasitraka tompoko. Dada wa avoyao moa izy re olona. Avoyao moa izy. Lafiko faladianareo. Mbola milandraiko ange aye. Nanefa tsy antsony dada. Mba oka moka isery Iloana. Arary eo angendry. Tsy ampiverina maty mihitsy ao ataondry izao. Miala Andry rele moa. Miala. Azo mianakendry aty amiko aty. Raha teo Andry niterako mety sarotra tamindry ihany ngena azy. Mbola eto hola ngenitranareo sy ndreninareo e. Raha Andry ampeny asany. Eny e. Ka tsy miteny angary Iloana hoe mora ny ain'Andry e. Fa mba miteny fotsiny hoe tsy ampiverina azy hoany raha masondry diso tafahoatra. Tsy amerina azy mihitsy ny fampizaliten'Andry. Asa tasomondry mihitsy ho avavela ho any dia anaraka ny dadanay sy neninay mbay. Ana oka re zay e. Arary eo angenao anake. Tonto sy mamijerena. Mbay nareo e. Miala avela nareo Tena entsana ny mahazo any Iloana. Tena tsy teo eo amin'ny toerany araka ny fantatro maty dia maty eo am-piterahana azy ny reniny. Izay ny anton'ilay rojo sy panda ty fa tsy miala eny ambosonany iny. Dia izao indray nefa dia lasa sahady koa ny rainy. Sady amin'izay lasa tamin'ny fomba mistera sy mampatahotra tamin'ny andro nitsingerena taona nahaterahan'ny Iloana. Hatramin'ny maraina nahitany ny fatany dadadoro dia tsy nanao afa-tsy nitomany izy. Noho ny sakafo rehetra nitolorany azy dia tena tsisy nikitiany daholo. Marina fa tampoka tamin'ilay izy.
ary dia tsy afaka ny andro mifatindrainy akory izy no nifampite-andrazany. Fa saingy raha izao atan'izao kosa aloha no mito dia tena aniny maninona eo io tena marina. Dia ampahery azy mafy anefa saingy tsy hitako tsony mihitsy izay teny lasaina. Kare izay Lohana. Eo finy tontondry. Jereo andre mami raha tsy mipitrapitra fotsiny mibanjina andre. Mba mafy amiko koa ange kiza mandevin-janaka izany. Eo mokia mba okizay izany zanako izany. Manomboka androany izany Lohana dia ataoko sy mami aloha izany ry no mipetraka. Tsy mety amin'ireo mantsy ny fiverenana any amin'ny tranonareo taloha iny mandrapafaka ny alahelo indray. Fantatro izany misaotranareo tamin'ny fandraisana. Tsisy tokony hisaorandry izany. Azandra ny dadanareo faralahy fa tsy hoe olo-kafa akory. Dia reny be Andry koa mamidina mamany dadanareo. Raha misaotra anay izany ry dia ohatrany hoe misaotra ny tena Andry ihany. Natao ambadika eto faravara mihitsy izany ny efitranoko. Efitrano natokanay sy mami andraisana vahiny izy ity. Saingy manomboka androany aloha izany dia Andry no mitoetra ato. Mandrosoa. Afaka mandamindamy maneta Andry sy makasaina kely aloha Andry izany mandrapikarakarako ny sakafontsika. Rehefa afaka atsasakadiny ihany dia afaka mamonjy anay any efitrano fasakafana Andry. Tadidiny nisy azy teo tadidiko tsara ka. Izay ary aloha fa ilozako Andry hita Andry ihany fa efa sezako diarana sisa no mitondra mami mivezivezy. Tsy afaka hikarakara ny sakafontsika telo mianaka intsony izy. Eny ary tonton mazotoa ianao. Ka manao any kiny any amin'ny tonton anareo any mahafinaritra. Azo lazalo mahafinaritra ihany aloha saingy tsy dia lavitra eto loatra ilay fasana niditra nanitrihana ny data dia somary makivy ihany. Tsy hamofo tamandro very kala ny andalo an'io isan'andro eo. Io indray Andry asa dia atao mipahana be ao an-doka izany raha misy lalaka fahazo idonana dia izay aloha izorana mandra-pahafa-tsoana Andry. Enka alefa izay ny ataoko. Dia bon anniversaire aloha Kindry tsy nahita fotoana mendrika ilazako an'izany mihitsy mantsy raha tsy izao Andry efa tonotony izao. Misaotra betsaka kely mo misaotra betsaka tsy nanadino. Eny ki malala arono andeha hianatra ihany ve Andry rapitso? Tejanona tao trano reraka dia ho avy fantatry Andry ihany fa tsy maintsy mandeha miasa tonton David sao manomboka rapitso. Izy raha teo tsy nangataka fahazon-dalana tsy asa. Ka neny be anareo ange miara-mipetraka aminareo olona efa tsy mahay miteny intsony koa ve hatramin'iny vonana azo azy sy ny tompoko ladadabe iny dia lasa malemy tapany ambazo tsy mahay miteny intsony izy. Nina koa moka fanginana ho afaka amin'izany. Aleoko manatrika ny fanadinana ho atao manomboka rapitso. Raha teo koa nahazo fampiatsonany amin'ny bureau polisy koa. Isandra olona atao fanadihadiana mikasika ny nahafaty any dada koa mantsy. Inona? Fa nahazo fampiatsona ho anao koa Kindry? Efa hoe izany. Tao aorian'ny fanaovana zareo ny constat dia nanantona ilay polisy kely be kibo iny. Laza izy fa mila makany amin'ny bureau-nisy ireo koa ny rapitso arivo. Andry tiako mahenjana koa izany ka sady efa very vinahitana izany Andry mbola voafatopatotra ihany. Tena mahereza foana kely Lohana. Tsy maintsy mahery ka izay ary aloha fa avela kely Andry. Rapitso indray izany tsika miaona. Eny ary raha tsy afaka mialoha any am-pianarana moa izany tsika dia tsy maintsy manao fiarana mialoha amin'izay mpampianatra hiambina antsika rapitso ariva izay fa bonne nuit Andry. Eny bonne nuit. Ary tsy efa fiomborondolo indray ve izany ndraiky mibobobobo be izany. Neny tena vorondolo mihitsy maniditsidiny ao am-baravarakely io. Katrokatroana mafy dia mafy amin'ny lohany ilay varavaram-pitaratra. Aleo akato ny olona am-baravarakely io tia andeha hamonjy ny tonton dafika. Matahotra iry ato aleo rehefa atony mihitsy vao miverina aty.
Liloana, salahilo kely. Odio, misy olona ve? Neny tena say indray ilay fiorana vavianatra. Miforaka be ny lohako marina dia mangidito. Neny maka Liloana, tonga ihany reto ny fotoana. Tonga ho any alina voalohany fafangaza toy izy efa miandry Andryko afonge ny ekipa solide. Efa maika ririka latonaka sy letsy vanisany ijery sy an'izay ny Mpanjaka Vavin'Ambohijavona. Efa fety be tsy fankahitranany any Anjanahary fa malaky tena. Aikany na ny fasana sao efa miandro ny tongotra lany isan-kazo fa ela loatra ka. tena rekomandom-baza ny hafanana toatran'izany. Mafana be, tena mafana. Kay na ny akanjoko izy ohatry mena ny hafanana izany. Maihana eny esoroko fatany reto akanjo anaovako reto. Tena maia reko mipatrapatraka mihitsy ny atsiam-boako. Ty, hosorany'ity menako ty aloha ny vatana. Aika. Misy fio be dia be reko monmonina koa any anaty lohako any. Tena miforaka be. Na tsy sitrako aza dia misotra ho azina indray an'ilay menaka ny tanako. Tena nosotra mivatako iray manontolo avy eo. Fa manina ary ahy lasa tala ve sa mbola manofy ihany. Aza mitonendrinendriny eo tena fa rehefa vita ny atao dia ndana fafaonko fafatantafara sy mipepea tena. Keveo sakafo koa aloha ny zanako teny eo am-baravarakely eo fanoana. Rehefa vita izay vao kansotra manao dibe miazo an'Anjanahary sika menakafy. Ka zay olona mitonantonana sendra ny lalantsika any, dia ho azatsika ary tsy hamelana raha tsy efa mivofo ny lohaliny sy ny tanany. Iery totobabatra tasony rakitra feram-panana namana vaovao na dia lasa aza mantatra kely maso Mpanjaka vavinareo dia olona namelam-pandrimby ihany. Metsika nanaovana fety milay be zany. Pelesy mafimafy ny apongary be volikely ka. Ao. Saiko fa toa tsy misy tahotra izany hoe miaraka amin'ireto andian'olona miboridana sy mitsinjaotsinjaka ohatry ny abdala reto. Ohatry mahasaina be izany aza. Na tsy eritreretiko akory aza dia mahatsapa fifaliana sy fihasambarana zangoy natoko. Miboridana ny vatako saingy tsy mandriatsika. Ohatray, fa inona koa mampitanjirika sy mampivandravandra an'ilay kalalatsahan'ny fantatry ty mandrisy tena. Mandrisa fa tsy andron-jiro ngetkena ry tika hoe nitsorana zava fotsiny. Eo, notsinosina kely aloha. Ambanibany, ambonimbony. Zay, sotran'izay. Dia mpasarotra roniko tava teny io fa tsara bandreny tena daholo akory no lifanena amin'ny tena ty. Dia vaovao koa le fomba firesaka. Somary aketroketony le feo tsisy afatotra tena. Amin'ny sisa ngamba anangana sekoly famoahana mpamosavy mihitsy afa sy lasy ty miaraka amin'ny mpianajara lavitrika.
minitra kory fena manana toriko tefa maneno sahadiny reo vay. Ary toa malamalama matsy ravina be mifatako. Feno menaka be no mitanjaka ambony ambany fa hoana izao nataoko aiza ilay akanjo mandry nanaovako tamin'ny alina no trekako sanatria ve ka tsy nofo ireny niainako tamin'ny alina ireny fa tena izy reko manako tsako daholo koa ny mantsy mivatako iray manontolo. Tena mino an'izany teninao izany ve ianao Iloana? Eno mantsy ntonton. Ay. Aleo andeha. Tivy ka tsy nofo ireny niainako tamin'ny alina ireny fa tena izy reko manako tsako daholo koa ny mantsy mivatako iray manontolo. Tena mino an'izany teninao izany ve ianao Iloana? Eno mantsy ntonton. Ay. Aleo andeha hianatra fa tsy nampiahana dio an'ireny zava-nisehotra mihitsy fitsanoanako ato an-trano ato. Any am-pianarana mba verivery ity. Tena mino ianao Eno aza matahotra ianao. Sady mbola ho any amin'ny bureau polisy radio sy isalimo rehefa. Eny ary tsy anakananao rehefa izay nitanao fa mety. Mamira teo efa nanome alalana anao. Misaotra tonton fina mamikely aloha ary. Dia tia misy vola kely ataonao ody ambavavoa miaraka ny saran'ny taxi moto anao rehefa mody. Mety ho tratralina any mantsy ianao. Eny ary misaotra betsaka. Bonne journée daholo nareo. Maharary betsy ny lohako izany. Fa aiza itotoko tamin'ny mpianarana ve? Nitadidiko farany izao teo ampanaovana fanadinana ny navesatra be ny masoko dia restory ny ambony tsisy tadidiko soa. Tena foana tanteraka ny eo an-dohako namezaka mitadidy izy ary tia manantona tiako azy alimoko. Mba tena tsy azoko mihitsy koa no reny fihetsika indray teo ireny Iloana. Fa fihetsika inona kia? Fa reny tao am-pianarana teo ireniko. Natao foana nandritra ny ora nanaovantsika ny fanadinana. Dia rehefa 20 minitra tsy ahatapitra tanteraka ny ora nefa dia niarina tampoka teo an-databatra indray. Nandray ny penina dia avy eo nanoratra saky ato. Amin'izay tsy nampiasa fitaovam-pikajiana, tsy nampiasa vakiroka fa avy dia kapy manta be fotsiny. Amin'io masondria sa mibanjina ny taratasy mpanadinana kory fa mibanjina manoloana. Dia rehefa avy eo amin'izay dia nitsangana maina be izany indry. Tonga dia lasa nanatitra n'ilay taratasy mpanadinana dia mivoaka amin'ny varavarana. Nanao an'izany rehetra izany ve? Ohatra, fa izany indray izany ny anontaniandrian'izany. Ka tena tsy matadidy an'izany zavatra rehetra resahana izany ange Tiako. Ary sao arky dia mba hitoeram-panahy marina indray ty na irony antson'olona hoe posede ireny Inona? Aza miteniteny foana ohatra lafa makamiko posede ahoana koa? Ka hitako. Inona fotsiny ary izany ny azondry lasana ireny zavatra any Andry ireny. Tena randry koa zange ho any nahita ny paozy indrindra dia mety mba natahotra ihany. Avy aloha any izany fa makarary an-doha be ka. Tena mba tsy mivaky loha mihitsy akendry ity ka. Tena miaika marina raha za mihitsy aloha ny any ireny zavatra rehetra efa niaina Andry ireny dia tena efa ela nanao fikarohana sy ny tombo-tsaina tsony mihitsy. Avy aloha any ho azany. Raha mbola miteny eo ihany indray dia andeha. Ena re, aleo fa tsy hiteny intsony koa. Misaotra.
Ka nanahoana ny dienareo Salim tany amin'ny komisariat Andry loana? Fafabe ihany ty raha ty tonto Vahoana? saiko raisina homantsiny dia mpanondrana ireo vavy saingy rehefa hitan'izy ireo fa tsy nisy dia mpanondra ankoatran'ny any dada le antso tena tsanandray le izy. Zany ve? Toa rehefa nanaovan'izy ireo fanadihadiana koa ialimo ary rehefa nao marina le antso ny tana telefonako dia marina tokoa fa tena ny antso ahy izy mialohan'ny nakanesany tany an-trano. Rehefa nadihadiana koa ialimo ary rehefa nao marina le antso ny tana telefonako dia marina tokoa fa tena ny antso ahy izy mialohan'ny nakanesany tany an-trano. Sangatreto dia tsy mahampirofo ninina afaka anareo mahadidio izany rehetra tantarainao zany. Tsy natao ato amin'io fotoana io koa aza moa ty tombana hiranako. Niraisin'izy ireo firaisako tsy kombakomba tamin'ny alimo. Fataiza tokoa moa zany ry tamin'iny fotoana iny? Tena tsy haiko tonton tantara lava be le izy. Na zahara somary sadaikatra ihany ny tantara sy tamana-pahefana saingy tsy nanasafidy tsy maintsy ny tantaraiko ireny na neny zareo na tsy. Efa mifongarinao ihany moa le resaka dia misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao ty. Ahoana? Za mantsy fa nisy zavatra fahafanseho tamiko nandritra an'izay herinandro maromaro vitsivitsy izay. Ary nanomboka hatramin'ny nanitrehana anao fony dady iny dia toa vao maika nampitomba le izy. Hono atany tao? Somba niresaresaka ny mahakasika Vavin'Ambohijavona taminao dadanay talohany nafatesana na tany aloha lavidavitra tany. Na koa misy zavatra fantatro mahakasika an'izay toeran'izay? Avy ireny kely le anaran-tanàna teo? Ambojavona. Ary mino fa malala zavatra ianao matoa ohatran'izao fetiko ao. Na ianao sy mamiko azy ty ohatran'ny fifangalam-pijery efa zany foana. Eo moa tonton mba tantarao amiko fa vonina ny aino anareo Miala tsiny loana. Tena tsy afaka milaza ninina aminao mahakasika an'izany. Efa nampanantenany Rajoelina koa mantsy fa tsy hamoaka ny tsy ambaradimony. Tsy ampilamin-tsainanao ny fahafantaranao momba Mbojavona. Fa misy inona nefa dia iza kosa ny olona roa ankoatranao sy dada mahalala ny tantara zany? Neny indray dia iza ny farany? Tena ahoana koa ne tsy ampilamin-tsaina? Tena mifona Loana. Tsy afaka milaza ninina aminao mahakasika an'izany aho miala tsiny. Tonton Davy tonton Davy tena tsy nenontsony maro. VOAHNA zay aleo amin'izay tsindriana ny anotray mba hampikotra amin'ny valim-pikaroana rehetra dia tafiko. Reny kosa iny fa nisy vala maromaro ka ary aleo tonga dia tia lohateny misoratra voalohany ity ny anombohana azy. Mangidity indray ny lohako, mivoraka be, mafana be koa. Inona izany feo mipitsipitsika manakoako an-dohako izany dia inona kosa ny fiombarany varakely misy mikatrokatroka izany? Fa lasa dala ve ahy? Mikorotana be koa ny lohako amin'izany karazam-peo madinika maro samihafa izany. Dia izay koa fa hanomboka indray ilay aretina an-dohako. Misy feo maranitra be reko maneno anaty lohako any. Fana. Tonga indray ny alina manaraka ivoano. Tena isaorana mihitsy aloha telo maso tamin'ny nanomezany antsika ny mpialakely ty. Tena mahafinaritra ny lalao. Efa zay voalazako anao izay daholo tokony marina rehetra fantatro. Tsy
tsy misy laingy zany na dia iray akory aza. Naka hevitra taminay sineny izy mivady ray aman-dreniny Loana talohan'ny nahatongavany tetỳ ambonin'ny tany. Efa nafatapatatra ny lazandra telomaso any tamin'izany ka avy hatrany dia natsipiko ny resaka raha telomaso. Rehefa ela ny fandirana teo moa izy telo mianaka, izany hoe i mama, i doro sy very zobaviko zany, dia nanaiky an'ilay sosokevitra ihany. Ary za tenak'izao mihitsy no nitondra azy mivady tany Mbojavona tamin'ny fotoana voalohany neonan'izy ireo tamin'ny ratelomaso. Izao anefa tia ny hitatra ny raharaha, efa nolazainy rahateo zoky ihany ny fifanarahany izy sy ratelomaso. Le hoe andovany Loana ny tromba ny ratelomaso rehefa izy feno taona, saingy tsy ninonay loatra zany tamin'izany fotoana zany. Rehefa idoro ny taraina tamiko ny trangan-javatra niatra tatearina mihitsy vao nanomboka sanganehana sy mama. Eto na za dia manambara aminao fa mety ho namono ny zokiko ny vorondolona nadala ny Loana io mihitsy na tonga andreny fahafatesana tamin'ny fomba mampiorokotitra ireny. Olombelona manahoana loatra ny havita andreny zava-tozy ireny inspektera. Ary inona koa ny antony amono ny Loana sy alimany doro? Ataoko ity tsy misy fifandirana teo amin'izy telo mianaka atao lohana hafatesany doro. Loana raha teo tsy hoe tovavy mandray zava-mahadomelona akory, ny adsony angamba. Mbola tsy ndriko koa hoe tsy nininy akory aza dia izy mivoakala, ary afaka porofona amin'ilay orona tsara azo mifankatsary mpanara-maso ao aminay zany. Ino koa aza fa tamin'io alina ny tsingerena ny taonany indrindra ny tanina ny volana voalohany, io mantsy ny andro nahafeny taona azy. Loana hoa? Tena tsy azoko mihitsy mahazo atika. Manofy mararendo foana tato ato ary rehefa mifoha avao dia miporidana sy misy menaka hatrany an-tampondokatra ny am-paladihatra. Ary ny tamin'ny farany iny aza dia ohatra misy potaka sy mitondra lamba mena teny am-pandriana mihitsy. Ny olana koa moa dia tsy ny alina ihany manao ohatra n'io fa ny any tondro koa aza. Farakely resaka limy teo mantsy dia mbola nanao toy n'ilay tamin'ny andro voalohany fanadinanay sy ny andro manaraka niny hatrany. Ny ary nataoka tamin'ny torimaso ka dia nanoratsoratra tsy akitsanina. Rehefa izay dia nitsangana dia nanatra ny taratasy mpanadinana. Inona mihitsy ary ny tena mahazo aty? Nidirany dia volo tokoa ry asana sy? Asa misy anie izany. Eo, ry Loana, fa inona mihitsy ary tia midomendro ny endrina be lavo ty e? Tena lasa makama mihitsy indry ity ka tena marina e. Resaka amiko angaka indry? Dray ho arikiala, fa ndry ihany angeno nitarika resaka teo e. Nefa aveo dia indry tohatra ny lasa amborina be izany indray. Fa inona ho ary resaka tiandry ho resahana amiko? Kay moa nisy niny. Azafady anke fa tsy saroko Izany hoa fa nanao fikaroana momba ilay Mbojavona sy mety momba azy dia ahoana? Tena hita fa toerana mipetrahana mpitaiza olona io toerana io taloha. Ary toerana niraisina ho toerana mananjina mihitsy satria misy tohany fanasiana naody sy firesahana fanao. Ireo omby asa sy taiza olona sasany ao dia mbola manasina ody any anatra amin'izao. Angaky? Eneky. Dia araka ny fifandinihako sy ny fikaroako koa dia ara-baky teny avokoa ilay nofiko fa tsy misy hevitra ambadika. Mifamatotra amin'ireo hery hafahafa ao amin'io Mbojavona io efa toy ny vita mariazy mihitsy aza. Andry tiako. Ary voasafidy andovan'ny ody ratsy ny lepo-masy mipetraka tao taloha noho ny fifanarahany sy ny ray aman-dreniko. Reko tanaty nofiko mantsy dia ten'izay hoe efa mifanarahanay sy ny ray aman-dreniko ny andova azy. Andry tiako, lera telomaso resahany foana ve izany? Eno efa nodomandry taona vitsivitsy lasika saingy mbola mitsangana any ihany ilay trano fitehirizan'ny ody ratsiny. Ary ankehitriny dia ilay fanaratsy ao anatiny sy ny tompony no maka endrika azy ary mbola manohy ny asany momba hatramin'izao. Araka ny fikarohana nataoko koa dia mila olona mpandimby azy foana ireo mpitaiza olona ireny. Saingy ilay raha-telomaso toa sy nananjanaka. Tena izany ve aky? Dia izaho izao mitongolana ny vitany ratsy hanohy ny asan'izao ankehitriny. Mipetraka aky atao ny fanontaniana hoe inona loatra ny anton'ilay fifanarahana ka nahatonga ho voasafidy hanohy ny asany.
Nahoana no iza? Tena oka mihitsy aloha. Oka aloha. Fa mety misy antomazava reny tranga fahafanso tamiko reny. Eny, ka na dia izany azako. Tsisy efitra fa afaka nazava sy ankoatran'izay ilay moa. Efa voaozina voakala na dia tsy fantatro mazava izay antony. Ary efa manomboka izy amin'izao. Fa efa mivoakala koa ngandry? Tsy fantatro na nofy ihany na tena izy. Nefa raha nofy dia nahoana misy menaka foana mivatako isa-maraina izao. Tena ahoana koa no mitanjaka foana. Efa notantaraiko an'ilay inspektorina ihany anie izany fa nomezany fotsiny e. Tsy maintsy hitady hevitra marana anazy taratasy izao aky aho. Dia mbola tsy mitatra. Tsy tiako handatsakain'olona amin'ireto tanako ireto aho. Raha izao mantsy no mitoy dia hinoko marimarina fa tsy maintsy hifarana amin'izay ity raha ity. Asindry raha afaka hanampy ana ahoana. Andry tiako. Aza matahotra kiry Loana. Fantatro hoe sarotsarotra ihany ny toerana misy aho. Ary misy tahotra misodika koa any anatiko any. Saingy mahazo matokony fa tena tsy haniharandry izany mihitsy aho. Inona fotsiny moa manara hoe amin'ny fotoan-tsarotra indrindra ilaindry avo itsoka. Eny, alefa voninahiko hiatrika ny tahotra ho Andry aho. Saotra betsaka kialy moa. Tena tiako be Andry. Ay tongondry. Boasara. Ary kapanisa ry tonton ilay ambaravaranao io? Kapan'ilay olona mitady Andry ao io e. Ndana makany amin'ny efitrano fa miandry Andry ihany izy. Olona iza ry tonton? Tena tsy haiko e. Ndana fotsiny makany dia ao Andry mahita azy e. Indray ariko. Iloana, andraso farany aloha. Ahoana tonton? Dia rehefa vita ny zavatra atao Andry ihany a, dia miverena ty fa manana resaka tiana atao Andry a. Eny ary e. Olona ny raha ilay fanahy ratsy maka endrika andratelo maso anantona olona tonga teo. Olona ny ila mifanapiko satria voan'ny ambalavelona ilay sanany lamatoa. Nilaza taminy aho fa tsy afaka manao ninina ho azy sage nanomboka mivaivay tampoka ny lohako dia fanina ny akarapoka tamin'ny tany aho. Tsisy ninina tsaroko intsony tao aorianan'izay fa izy efa nitsikitsiky be tamin'ny endrika nanjavozavo teo amin'ny loko mitsena amin'ny masoko teo ampatsiarovako saina. Rehefa izany dia nitolora ny vola sy tantely ary vatomamy sy akolamena. Nilazainy tampoko fa tsy maintsy atolotro ny doany androany alina moa rehefa mezandreny ka tokony ataoko tsara tahiry. Ilay vola kosa nasenina pirimy koa aho. Sandam-pandresana fanahy sy saram-panononana fanafody ho. Iloana, efa vita ny natao Andry? Efa azo lazaina. Ka mipetrapetra kely ary aloha fa misy resaka tiako atao Andry. Meno ny tonton ah. Ono aky. Tsy nandalo teny amin'ny fasandrazoky anga Andry tamin'ny nandeha nianatra. Tena tsy nandalo tamin'ny mihitsy fa ilay lalana rena torinao iny ny zorakoko. Fa ahoana tonton? Ka izany fa nisy nandoatra tao midongo tamin'ny vonjomaika nanotrehana ny nofon-dradao reo. Maninona tsara? Izany hoa nisy nangalatra tao ny razana. Nandalo nanoloana ny fasany teo amin'ny maraina talohany nandehanako ny asa. Le tanam-bokovokona tsatoka teo amin'ny dongo tany efa nisy nanala teo no nitarika ahita ny fasana efa voalavaka nangalana ny razana. Andry kiako. Fa losinina indray sanasainao izany. Izao atamberina ao an-tsainao ny tamin'ny alina ry Loana. Inona zavatra nataonao nandritra ny fivoahanao maly alina? Nataonao aiza ny fatandra tompoko lahy? Fivoahako maly alina? Dia ny fatin'ny dadahoana koa? Andry, nivoaka toy ny fanaonao mahazatra ianao maly alina ry Loana. Saingy tamin'ny fiverenanao dia nitafy lamba lanty feno fotaka ianao.
lambalandy mitovy tsy misy voasana tamin'le lambalandy nampanarahana Andry tompokolazoky dia mbola tsy tsaronao ihany. Tena tsy mahalala ny zavatra resahanao amiko tena mba masiny. Ely zany andao arao dia hiaraka hijery an'le caméra de surveillance ao amin'le ordinateur ao sika mianaka. Andriamanitro, tonton tena sady koa ve io anaty solosaina io tena izaha ilohana. Fa iza indray omamy saza ka tena tsy azoko angeny anton'izao rehetrarehetra izao tonton tanaty nofony ny everako andreny rehetrarehetra ireny hatramin'izay. Nofo ratsy zary tenany, nofo efa hafa. aza mandainga amiko eo ianao ilohana. Ka inona indray ary ny antony amongarako ny razany data aminao marina fa mafy tena mafy ny alaheloko azy ary ny teny mihitsy tamin'ireny fa mbola mila ny data. Saingy tsy ampatahotra ve iza ny ara-tory amin'ny paty efa tsy miteny izany? Tsy aparikoriko ny ara-andry amin'ny faty efa maimbo sy efa tapatapaka. Tsy hitako mihitsy izay tokony hanaovako an'izany tonton dia inona fotsiny aza ny lamba mena noentinao nodiny? Tena tsy haiko tena mino ianao fa tsy nisy tsaroko ireny fivoahako alina ireny. Ny antadidiko fotsiny izao dia nanindrona mafy atony mahazatra ny lohako mialohan'ny tsy fahatsiarovako tena lalina. Ary rehefa mahatsiaro tena avy tao dia mbola mahatsapa teatory izany foana. Dia mety ho aiza izany ny razandra tompokolahy? Tena tsy haiko ka fa misy toerana nieritreretiko. Nefa mialohan'izany rehetrarehetra izany dia mingavy anao ao tonton afatory amin'ny tady mahazaka ny Mpandriana rehefa migatona any amin'ny folo ora alina. Manomboka amin'ny fotoana io mantsy manomboka ireo toetra hafahafa amin'ny vatako. Tena tsy te voakalina intsony tonton dia sotra araky ny tantarahany lohana azy avoko ny zava-nisy rehetra. Nikofokofoka maritra sy menimenina ho narary andoha izy dia fanina ary tsy natsiaro tena intsony. Tsy fotelo minitra izay lasa ary toa nihiratra tamoka ty amin'ny masony. Ilohana tena ny hevitra izany tenisany fahatarona eto parafara eto raha izay fatrina tady kely tsy maka izy ity. Seritony aleo io mezaka malakolako. Andriamanitro, mbola ilohana ihany ve ty manoloana aty? Toy ny vao feo andraneny be fa antitra izany ny feony. Izany ve tsy feo andratelo maso? Tena feo mihitsy izany ka. Tsaroko tsara ny feo an'iny ramatoa iny. Mivoa tao anatin'ny zanatra lako tao ianao le devolo vavy-pampijalo ty mivoa tao ianao amin'ny anarany. Mareny ny tena sotroko mahita eo tena nety mafy tondreny izay rindreny molotro. Dia jereko fa mivoraka ho azy le fatorana namatotra ny ilohana. Fa losa inona rehetra irre rasa ino ny ty tamasoko ty? Satria tena efa nikasany anakatsakana ny fifandraisako amin'ny ilohana keliko rehetra vida tsy mpiandro ty dia taperiko atetiko ny aitena. Fa iza koa izany mitoraka tsy lera amin'ny lapoaly izany tokoa moa mbola tsy nahapatorian'le davida kely tsy mpanjaka ty le kala masoandro moa. Dia mamelanao ny heloka mianaka. Tena mifona aminao no nandro sokevitra tamin'ny razoko ny anatonany an'ity vavy antitra ity. Mora mbola tsy andro an'ny andronay mianaka ty avotsy izay. Mingavy anao atompo mitala ao an-tanandroko. Aza memeny intsony ry papa sy mama saizy mianadaka. Efa mba nanaiky ny anatitra sy araka amin'ny koty ihany nareo dia aza mba memenina intsony. Sady za efa nampanantena ny ilohana fa hanampy azy.
namako iny ary efa ohatry ny rahavaviko mihitsy sady amin'izao alina izao ihany no afaka hanaovantsika an'ity zavatra ketrehako ity satria amin'izao oro izao ihany ny legiona pondra 3 maso no tsio fa nitoby ao amin'ny vatany lohana daholy ao aloha tsy lovy tsara amin'ilay lampy fanao aposy fitsy ny lalana dia oe mama fataniza koa ty fatim-poron-tanana sy vola tongotra miantona manoloana ny tranondra 3 maso ty andrekiako folaka tsiraray ny raza tongotry mama ary tena tafatsangana teo amin'ny sezako tiarana ny toera mihitsy azy izy jery efa mamonjy ny ato ny avaorina ny tongony dia mamonjy ny samaka teo amin'ny tany ray izy ny odinako ny valahany dia lasa nitodika ny aoriana ny sandriny ray ny odikodina dia tapaka ny tolany ny loha mo tombo ny odiny indray mandeha ny vohitra dia nidaraboka tamotamo ry lanitro fa losa inona re ty tamin'ny masoko ty voapesoka ihany ny varavarana marina Yerusalema eo mba ampin'lahy aloha zazy papa mahafialasantsy trano-dozy ty dia arena kely aloha miaraka amin'ny eny avelan-trano ihany aloha ka zay vita ihany iny fa leo amin'izay ho ampiretoka amin'ny afokasiko ty nareo mianaka kosa mahazo mivoaka avy hatrany ndana ary leo amin'izay koa mba hivoaka tatoka zay Andriamanitro tena mikaratiko ty varavarany ty papa sy mama avy eto ato fa mihidy ange ty varavarany ty papa sy mama oa izy ireo zavatra mavesatra na maranitra dia vakio ty varavarany ty vonjeo Te ahoana sahoana ary leta vita kely tsy niady tamin'ny doliata be ty ny ondra ny takoatry tenao zao vonina amin'izay zao zao tena nianaraka fianakaviam-be tena ny varotsy ny foty adodotolorana micro mihitsy tena any eo tena hevitra farany sakafo mifahavarotria tsy matahotra izay fahafatesana ary le devolovavy ty fa ataovy izay ataonao amiko ny fahafatesana no azon'ny olomarina tompony io ny fialan-tsasatra maharitra indrindra ny andrasana ny fiavin'ny tompo eo amin'ny raho ny lanitra efa voasoratra ao anaty baiboly raha teo zany baiboly efa ho tapaka ny tena mbola baiboly ihany le tapaka ho varity le espèce de biby maloto sy biby mitoriny ty seritra vita be ndiana amin'izay makany amin'ny funzeo fa mai ti la frehatra funzeo fa mai tena andrehatra fa avy hatrany ny vatany lohana raha vao tsy tapitra koa ny taimbavabe andra 3 maso tsy rehefa tena mpiredareda mihitsy ny hafa andrekakeo ary ny takemikemitra miazo ny lakozia ange izany tena leo asiana fitsoahany tika irefitra iaraka amin'ny trano ato raha zao no izy raha mahazo an'le tavangazy eo an-dakozia ao matsy ny afo tonga dia mety matinaneny mainy akanjoko tena ny anjera le valitafokilany ny afo tena azo ny akanjoko aleo aloha kopakopahana amin'ny tanana ka tena ho maheto malaky papa fa maty ato efa tonga eto akaikiko ny afo papa kay neny maya fa vojeo ny azo ny lambako ny lelafo
Sady tena milelalela mihitsy. Kay tena soa ihany tena efa saika ratsy iny marina. Soa ihany fa voasito ny salay masoko ara-potoana ary mba nahazo orana malaky. Andrikako tena misaotra betsaka reto, tena misaotra betsaka fa raha tsy voavonjinareo ara-potoana dia tena mety efa otohotony afo tao angamba. Tena misaotra betsaka Salema, misaotra betsaka papa sy mama, iarena keliko, sandriko tiako. Tena saika tsy nahita andrintsony soko vavy. Tonton Davidson, narainy antso avy aminao dia tonga aty. Fa nisy inona kay teto hoe? Nahoana no miakila ny afo ny tranonareo? Dia aiza koa iloana? Dia inona daholo reto vahoaka sy mpitandro ny filaminana ary mpanao gazety mifanaresaka manaloana ny trano reto? Tena mbola mistery amiko ny zava-anseho rehetra ry alimo. Andraso fa ho tantaraiko anao. Tena mbola mamerina amin'ny fialatsiny aminao ary tonton Davy. Tsy tao anaty eritreritro mihitsy hoe hitarika eo amin'ny fahafatesany Loana ny firehetan'ny tranonao sy ny fandoroana mianakavy kely ny trano fonenandra telo maso. Tena tsy tao anaty kajinay mihitsy le izy. Tsy tsinonareo zany ry alimo a. Iza moa no nahalala fa izy fetraka amin'ny vantana amin'ny Loana ny fetsika tany amin'ny kilometatra maromaro vitsivitsy ny alany arivo tany. Marina aloha zany. Ny tao anaty eritreritra dia ny hoe raha dorana ny tranondra telo maso dia hiarako mahay amin'izay koa ny ody ratsiny rehetra ary mety ho tapaka amin'izany izay mety ho fanarahana nataony sy ny ray aman-dren'ny Loana tany aloha tany saingy indrisy nafeny fitiavan-tena izy tsy namelana hatramin'ny farany Loana. Okizay alimo, okizay. Anatranatra ho andreo rehetra mikasany ianao fifanarahana amin'izay mety ho endrika herin'ny maizina rehetra izao tantaranenanay izao. Za sisany any velona taminay efa mianaka mifanaraka anantonandra telo maso. Ary le zazany meny anay koa azy ty dia mbola lasany ihany. Izany no manam-pirofo fa tsy maharitra hatramin'ny farany ny fanomezana avy amin'ny Satana ary misy farany avokoa ny zava-drehetra. Fa hono ahy. Ahoana marina moa zany nahitanareo an'Ambojavona dia ahoana koa ny fomba namantaranareo hoe ody ratsindra telo maso ny mila fingorona? Ka Loana ihany no afaka nanaovana ireny rehetra ireny ry tonton Davy. Ny fizarany tsiambaratelo ny rehetra tamiko ary ny fanomeza tokony amin'ny rahavavy hoe hifanampy sy fanohana hatramin'ny farany. Dia nanakarama olona nahita Ambojavona izahay dia io olona io no nitaritalana anay tany. Rehefa tazanay avy lavitra ny tranondra telo maso dia nangatantarana iverina ilay olona nitaritalana anay. Dia izay kosa nanondy saingy Okizay hoa. Efa nanao izay faraherin'ny ry anampianan'ny Loandry. Saingy tsy voatery ho tsara fefara daholo ny tantara rehetra. Mahery izany zanako izany. Mpanjaka Vavin'Ambohijavona